Atreka ny fijery ny hetsiky ny mpitondra fivavahana dia tandindondoza ary mila vavaka ny firenena antony izay nandatotosany izy ireo moa ny fiombonan-bavaka tetsy amin'ny kianja maitso na Tsahamanitra teny an-toerana ary mitondra ny akon'izay amintsika Ivola Ravoavy sy Stéphane Razafy-Manjemy. Manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia miantso ny firaisan-kina sy ny fiombonan'ny mpiray-tandrazana ny hetsiky mitondra fivavahana. Nosorita mitandrina Landre Morasata Roger fa ara-potokevitra dia miaraka amin'ny FFKM ny HMF ary mampirisika ny hamadihana ho asa amin'ny fehi-kevitra mivoaka tamin'ny dinga izay nikarakarain'ny FFKM ny hetsiky mitondra fivavahana. Miarahan'ny rehetra mahalala iny hoe tena tafiditra lalina ny firenena ary raha tsy resaka lafiny politika zay raha tsy resaka lafiny politika zay dia resahana iny momban'ny hoe ny valala zany eny ao amin'ny soratra masina mariky ny fahamaizan'Andriamanitra zany mariky ny fahasimban'ny firenena zany resaka valala zany ary izay no iantsonay ny malagasy rehetra hoe atambaro ny hery ary tsy misy afatsy ny fanambarana ny hery ihany ary iny moa tena fanambarana ny hery tsy hoe ndia hiady akory fa fanambarana ny hery mijoro manavitra ny tanindrazana manambatra ny hery mba hisin'ny tena hoe fihavanana eto amin'ny firenena ary dia hita manoka hitanareo eo moa zany eo amin'ny anatin'io fampivavahana io fa saiky maro ny olona tonga eo olona tsy dia hoe miaraka taminay hatramin'izay kory misy ny finoana syndicat misy ny mpitarika atoko ary misy aza moa izay olona tsy niaraka taminay hatramin'izay fa dia tonga eo izy maneho an'izany hoe fihavanana fanomboana ny fihavanana zany io kely andresahana atao amin'ny FFKM dia hoe fifekena famelana fihavanana sy fahamarinana dia izay no mampiatra an'izany zany zao ary aminay tsy misy ninina ivoan'ny firenena fa tsy zao ihany hoe misy ny fekevitra efa nirona be sy maro iny nataon'ny FFKM dia reny fekevitra reny tokony havadika ho asa havadika ho firaisan-kina eto amin'ny firenena. Aorian'ity fitopy-vavahana izay tanterahana tetsy amin'ny sehatra maitso na Tsahamanitra ity dia mbola itony hetsika ataon'ny HMF izay nametraka ho filamatra fa ny fahamarinana manandratra ny firenena.